Miaraba ry hava-malala, tafahoana indray isika amin'izao fotoana izao. Andeha hiara hivavaka isika. Misy namana Rahalala Eritiana izay te hisaotra an'Andriamanitra noho ny fidiran'Andriamanitra atsehatra teo amin'ny fahasalaman'ny zanany. Andeha hanatanteraka izany fisaorana izany isika. Ary andeha koa isika hiara-ngataka aminy. Ny atonga ny fiainam-bavaka ao an-tokantrano tsy hiena na hiala indray. Hivavaka isika ho an'izany. Ray malala any an-danitra ambony eo, endre ny hafalianay misaotra anao. Satria dia ny mpanomponao ianao, ny zanaky ny zanakao. Tsy njovinao manokana ny zanaky Rahalala Eritiana. Hiditra hopitaly nefa nositranonao ka toto-soa somatsara ny tokantrano miaraka amin'ny fianakaviana. Dia raina ny anaranao ny amin'izany. Ary irina mandrakariva mbola hitoy izany fahasalamana izany. Irin'izy ireo ihany koa Andriamanitra ny manome voninahitra anao satria afaka nanatanteraka ny fananganana ny alitara ao tokantrano izy ireo. Mangataka nefa izy ireo satria olombelona ihany mety marefo ny tohiza zany alitara izany ao tokantrano mandrakariva. Aoka tsy ho azy irery zany alitara misokatra izany ao amin'ny tokantrano. Fa ho an'ny tokantranonay rehetra izay miaraka eto androany mandre izao vavaka izao. Koa irinay Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy sy ny fahasoavany, dia tsy havelanao ny tokantranon'ny Rahalala Eritiana sy ny an'ny fianakaviana izay miara-mivavaka amin'izao fotoana izao, mba tsy ho rava ny alitara izay efa natsangana. Ka handray valim-pity aminao izy ireo noho ny fahatsapany fa tafaray aminao ny fiainany. Momba azy ireo Andriamanitra, mitsinjova azy mandrakariva, ary ny fahasoavana amin'ny alalan'i Jesosy aza ataonao mahasaraka azy noho ny amin'ny anaran'ilay zanakao irery ihany. Amen.